dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra ny tokantrano any ao anatin'izao fotoam-bavaka irahana izao indray. Tsy misy afa-tsy ny anaran'i Jesosy ny fambonjeny ny fitiavany ny fahasoavany no indraindraitsika androany, satria rehefa misandatra ny anaran'i Jesosy rehefa misandatra izy dia mihery ny fahavalo rehetra. Fifaliana ao anay ny mandroso ao tokantranontsika ao anatin'ity fotoana androany ity ary mino zay fa ny tsirairay izay tafavory eto indray androany hiara-iombom-bavaka dia ho marina ny teny soratra masina manao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako Jesosy dia ho eo afovoany ho eo afovoany ny tokantranonao ane Jesosy amin'izao ora sy fotoana iarahantsika mivavaka izao ary dia samy mahay manara roatra, samy miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa fotoana ny tompo ho amin'ny tokantranonao sy ny mombanao rehetra amin'ity anio ity. Andeha arytsika hideran'Andriamanitra nareo rehetrarehetra izay ao atokantrano ao ny ankonana rehetra dia andaontsika hiary hitsangana dia andao anao hira anankiray tsika Andriamanitra mahagaga, tena hira haitsika rehetrarehetra zany dia andao asandatra ny anaran'ny tompo nininona zavatra lalovantsika andao anandratra ny anaran'ny mandrakariva. Andriamanitra mahagaga. Tsika rehetra miaramira ao atokantrano Andiama Michael Magaga Mizavasha Natauni Tanana Mikitana Sikuchukurana Ju Napiseu Wanauni Erina
Alléluia. Tsika rehetra ao atokantrano andao ivavaka hideran'ny tompo sy saotra azy Jesosy io. Hideranao mankalazanao manome voninahitra anao zay. Araka ny voasoratra hoe noforonina hideranao zay. Ka raha ianao no nampisy anay tamin'ity anio ity. Raiso ny fiderana Jesosy. Raiso ny fankasitrahana. Raiso ny fisaorana. Fa ianao rery ny mendrika an'izany. Ianao le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Sotranao zay nanome anay tombonandro indray androany. Tombonandro mbola ahafahan'ny mpianakavy mianoka eo amin'ny fanatrehanao. Tombonandro ahafahan'ny mpianakavy mideranao, misaotranao. Enina dia ao anatin'izao lalatsarotra lalovan'ny fireneny zao azy. Lalovan'ny zanak'olombelona zao azy. Lalovan'ny tsirairay isa-tokantrano. Sotranao zay fa mbola eo imolotray ny fiderananao. Androany ary Tompo, mbola tia hanokatra ny fonay zay. Amino zay fa tsy aizany misy ianao fa eo afovoanay. Mandinika ny fonay ianao, mamantatra ny ao anatinay ianao, mahita ny etaetanay ianao. Jesosy io, tsy misy marina zay na dia iray azy. Tsy misy mendrika ny anonona ny anaranao kory azy izay na dia iray azy. Kanefa noho ny amin'ny teninao izay manatona dia tsy mba misy ho laviko mihitsy. Reto ary ny mpianakavy Jesosy. Reto ary zahay rehetrarehetra Tompo, mitady sy mangetaetanao androany. Ity ny fonay androany. Noho ny amin'ny teninao hoe ho hitanareo araka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Halleluja. Tsika alohan'ny andranesa tsika afatra avy amin'ny Tompo androany izy mianakavy ry kristianina malala isany dia tsika ilaza hoe ny foko ry-mpamonjy mangetaetanao. Ianao any an-trano raha hirany zany iry zany dia sokafo ho an'ny Tompo ny fonao. Atolory an'ny Tompo ny fonao. Aoka ahita etaeta lalina Andriamanitra androany. Fa ianao izay mitady azy androany raha mahita azy, Andriamanitra hiasa eo aminao. Ny foko ry-mpamonjy mangetaetanao. Tsika rehetra hiary laza ihany ny andro pahoriana raha lapanao ny fo. Ny andro pahoriana raha lapanao ny fo. lapanao ny fo. Manjary fitahina. Manjary fitahina. Zay manadio ny fo. Zay manadio ny fo. Fakao ampoko ny fanihinanao unenureny foko ulapana. Mino fa mbola afaka hiarahira iantsika amin'izao fotoana izao. Finaritra ny saiko raha hipetrahanao. Finaritra ny saiko raha hipetrahanao. Fareraka ny aiko. Fareraka ny aiko. Raha lavirinao.
Lazare tsy afaka ao am-poko tsy afaka ao am-poko ny fanirianao noneny foko olapana. Alleluia. Tonga ny fotoana izay andraisantsika ten'Andriamanitra fa mialohan'izay dia mbola hivavaka isika. Raha eo mankasitraka anao izay, mbola misy fotoana ao anatin'izao andro farany izao andrenesanay ny teninao, andrenesanay ny filazantsaranao, satria tokoa ao amin'ny atin'ny andro farany betsaka ny fiherikerena, betsaka ny fangatsiahan'ny fitiavana, betsaka ny zavatra herehan'ny fonay, ny sainay. Misaotra anao izay fa ao anatin'izao fandaharanao izao, ao anatin'ny fitondranao dia vololanina ny mpianakavy andre ny afatra ao androany. Fanahy masonao miasandray androany araka ny fombanao, ka sio ny olonao mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina ny tsirairay, fa rehefa fantatray ny marina dia ny marina ny manafaka anay, tsy ho andevo intsony. Ny voninahitra dia ho anao. Amen. Eny ary havana malala ao amin'ny tompo mpianakavy isany tonga eo amin'ny fotoana izay andraisana ten'Andriamanitra isika. Ity teny anankiray ity haitsika tsenjery fa raiso ao amin'ny fomba sokatra tsara nge, fa hono voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra. Raha raisitsika zany ao amin'ny tontolo ara-panahy dia tena milaza zany ten'Andriamanitra zany hoe tena afaka amelona atsika ny ten'Andriamanitra, afaka ampijoro atsika ny ten'Andriamanitra eo anoloan'ny zavatsarotra, afaka ampahery atsika ny ten'Andriamanitra eo anoloan'ny fanatrehana ady maro isan-karazany, ary afaka hanome atsika fanantenana tsy mety ritra ny ten'Andriamanitra. Ry havana, mbola averina ombieny fa soavana ao anao sy ny ankonanao no mbola andrenesanao ten'Andriamanitra amin'izao ora sekondra izao. Andehantsika anokatra ny baibolitsika. Mino fa azonao afaka maka baiboly ianao dia azonao sokafana ny baibolinao amin'izao ora sy fotoana izao dia andeha ho sokafantsika ny filazantsaran'ny Lioka. Filazantsaran'ny Lioka toko fa 12. Filazantsaran'ny Lioka toko fa 12 nomeny tompo atsika androany. Mino fa ny teny nomeny tompo atsika androany dia ampy tsara hiatrehana ny tranga rehetra. Tovy amen zany. Lioka toko fa 12 ny andininy fa 13 no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Lioka toko fa 12 ny andininy fa 13. Hono voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry, ny namaliany Jesosy ny lehilahy anankiray izay nangataka azy ananatra ny ralahany ary ny nilazany ny tsy mahamety ny fieremana. Andininy fa 13. Ary nisy anankiray eo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatra, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy, raha lehilahy, iza ny nanendry ahy ho mpitsara na mpizara lova ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo. Fa ny ain'ny olona dia tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe, ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray na vokatra be. Ary izy ny hevitra tao am-pony hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra aho. Ary hoy izy, zao no ataoko andrava ny trano fitehirizako ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko aho ry fanahy eo. Manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara
mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho an'iza zay zavatra no arianao. Toy izany izay miariarena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo izay hoaninareo, na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena mihoatra noho ny fitafiana. Hevery hozy izy ny goaika, fa tsy mba mamafina mijinja ireny ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy, tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo. Ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja azy, ko raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manany amin'ny sisa. Atsarintsika treo ny famakiana ny teny androany, fa kosa mba hangatahana hoe ho tohizinao hatramin'ny farany famakiana teny any an-tokantrano any, fa mino aho fa isy famangin'ny tompo amin'ny alalan'izany famakiana teny izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny afatra ho antsika rehetrarehetra ankohonana, fianakaviana, vahoaka malagasy izay manaraka an'izao, afatra izao dia mazava ny tian'ny tompo atongavana. Miaro antsika Andriamanitra mahatonga mandefa ny teniny izy. Miaro izy dia zao ny zavatra mitranga eto. Nisy rahalahy anankiray, nisy mpirahalahy zany, dia ireo mpirahalahy ireo samy nandova, zany hoe samy manana anjara lova. Fa le rahalahy anankiray niazakazaka nanatona an Jesosy. Dia rehefa nanatona an Jesosy le rahalahy anankiray, dia hoy izy mantsy an Jesosy hoe mpampianatra, teneno izy ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Nanatona an Jesosy zany le rahalahy, dia nitaraina tamin'i Jesosy izy, nangataka tamin'i Jesosy izy, dia hoy ny fangatahany hoe mba teneno io rahalahiko io mba hizara lova amiko. Dia hoy Jesosy taminy, raha lehilahy iza nendry ahy ho mpitsara na mpizara eo aminareo, iza ny nanendry ahy. Dia hoy ihany Jesosy tamin'ny olona, mitandrema ozy izy dia mierova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo, fa ny ain'ny olona dia tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Zao ingeny zavatra mitranga. Eto zany misy mpirahalahy samy nandova, fa matoa le rahalahy anankiray niazakazaka tady famonjena tany amin'i Jesosy, dia satria le rahalahiny izay tokony mizara lova aminy no kepohany le rahalahiny le lovany, zany hoe nalainy. Zany ingeny zavatra mitranga amin'izao andro farany izao hoe titenany olona, mametsifetsy ny olona, mangalatra ny olona, tsy mizara lova ny olona, ary saika ny raharaha eny amin'ny tribonaly ao aorianan'ny fisaraha-panambadiana, ny atao hoe pourcentage na ny isan-jato ny raharaha eny amin'ny tribonaly anisan'ny betsaka indrindra dia ny ady lova. Zany ny zavatra mitranga. Mety afaka namarina an'izany ianao. Dia nitaraina tamin'i Jesosy le rahalahiny anankiray hoe tsy mizara lova amiko anie hozy izy, le rahalahiko fa inona no tokony atao. Dia Jesosy nametraka tsara ny andraikiny rehefa tonga dia aty an-tany ve. Zany hoe hozy izy tsy natao hoe tsara na ho mpizaran'izany. Ny tena marina zany dia zao, Jesosy dia tsy manan-draharaha amin'izao zavatra ety ambany masoandro zao, izay mampikorotana ny olona, mandrava ny fihavanana amin'ny olona. Tsy manan-draharaha amin'izany Jesosy, fa ny mission principale na le iraka lehibe ao amin'i Jesosy dia zao. Hoy amin'izay Jesosy niteny tamin'ny 5:10, mitandrema hozy izy, mitandrema. Fa maninona moa no asiana fitandremana eo amintsika? Azo antoka zany fa matoa Jesosy miteny hoe mitandrema dia hisy loza ao aloha ao rehefa tsy mitandry antsika. Dia inona zavatra mitranga? Miarova tena hozy izy mba tsy ho azo ny fieremana ianareo. Ny dikany fieremana dia zao, fitiavaka harena,
fiemorana noho ny amin'ny fitiava-karena, fitiavam-bola noho ny amin'izao zavatra ny tany zao. Dia nampitandry ny Jesosy teto, mitandrema ozy izy dia miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo, fa napetraka Jesosy amin'izay teto fa ny ain'ny olona ozy izy dia zao tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Ny ain'ny olona dia tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Mandalo zao ny valanaretina coronavirus, miainga tany amin'ny kontinanta aziatika tany Chine marimarina kokoa. Fa zany Chine zany dia anisan'ny telo voalohany manan-karena indrindra eran-tany zany fireneny zany. Matanjaka zany amin'ny fitaovam-piadiana, matanjaka zany amin'ny toe-karena, matanjaka zany amin'ny lafiny rehetrarehetra. Fa rehefa nitongavan'ilay valanaretina dia zao tsy naharo ny aindry zareo ny fatanjahana amin'ny lafiny rehetra teo aminy. Rehefa niparitaka ilay valanaretina dia tonga trany amin'ny kontinanta Amerika, tonga tany amin'ny kontinanta Eropa, tonga tany amin'ny kontinanta afrikana. Ary rehefa jerena dia zao betsaka anisan'ny olona maty, betsaka ny aina nafoy. Tsy akijery tsony hoe tia firenena matanjaka, tia matanjaka amin'ny fitsaboana, tia matanjaka amin'ny fiarovana, tia matanjaka amin'ny toe-karena, tia matanjaka amin'ny ara-bola, fa na firenena farak'izay matanjaka ary manana tahirim-bola matanjaka aza dia tsy nahavita niaro ny ainy. Very hevitra. Ary ny Baiboly raha moa dia milaza mihitsy hoe aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao, satria tena very hevitra. Apetraka daholo ny stratégie rehetrarehetra iarovana, fa very hevitra satria marina ny voalazan'i Jesosy teto fa ny ain'ny olona dia tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia hitodika aminao ao tokantrano fa ninina nge habe ny fananantsika, amaroany ny fananantsika, zay eo ampelantanantsika, zay zavatra voavorintsika tsy afaka hiaro ny aintsika zany, tsy afaka hiantoka ny aintsika izany. Zany ny antony nahatonga ny Jesosy mihitsy eto miteny amiko sy aminao indray androany fa ndao tsy hitoky amin'ny arena miovaova. Baiboly dia milaza anaro izy ny mpanan-karena mba tsy hitoky amin'ny arena miovaova, fa ampianaro izy mba hiantra sy hanao soa. Ry afaka malalo amin'ny tompo ny fahatongavan'izany teny zany dia zao mamindra ny fijerintsika tsy hifantoka amin'ny habetsaka ny zavatra ananantsika, fa mamindra ny fijerintsika hifantoka ao amin'ny Jesosy le tompony aintsika. Jesosy ny tompony aintsika. Ary androany vaovao mahafaly zaraina amin'ny isa-tokantrano izay manaraka an'izao afatra izao, ao amin'ny Jesosy rery no tompony aintsika. Androany ary mety eza naika azy, mety eza iantoraka eo aminy. Ny fikarakarana dia azo sika atao avokoa. Sika malagasy moa mahafinaritra mihitsy, mahafinaritra satria eto amintsika daholy ny karazan-tsakafo, misy ny otrikaina maro isan-karazany, misy ny hery fiarovana, eto amintsika avokoa zany rehetrarehetra zany, fa tsara avokoa anie zany, fa ny aintsika dia ho ampelantanan'Andriamanitra. Raha misy zany ny fiarovana mafia dia ao amin'Andriamanitra irery ihany. Mino fa ao anatin'izao atao hoe andro fioboana izao dia zao isika mpianakavy rehetra dia hiantoraka amin'Andriamanitra, ametraka an'Andriamanitra ho lohany. Fa raha toy isika ny famakinany teny dia nanao fanoharana ozy izy ny 5:12 amin'ny Lioka 2:12. Dia nanao fanoharana Jesosy dia nisy tanina lehilahy manan-karena anankiray ozy izy nahavokatra be. Dia io lehilahy io nihevitra tao anatin'ny fony fa inona no ataoko fa zao za tsy manana fitoerana tsony ozy izy amoriko ny vokatra. Dia nitady izy ny fomba rehetra hoe zao no atao ary ho ravana ozy izy ty anankiray ty dia anao le bebe kokoa.
amoriko ny varoko rehetra sy ny fananako rehetra. Mipetraka ilay fanontaniana hoe ry fanahy io, manana fananana voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, minana, misotro, mifalia, fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no harianao. Zany ny fijerin'Andriamanitra ny olona izay tsy mba mihevitra ny mametraka ny fiainany eo am-pelatanan'Andriamanitra fa variana manangona, variana ny amin'izao fiainany etỳ an-tany izao. Ny fijerin'Andriamanitra ary ny fiantson'Andriamanitra azy dia hoy izy hoe ry adala ozy izy. Tena rehefa tsy mitandrina antsika, rehefa tsy manolotra ny fiainantsika sika eo am-pelatanan'Andriamanitra, rehefa diso miankina ny loatra amin'ny zavatra hitany masotsika, sika ampidinana ny fiainantsika, dia ambarany soratra masina hoe ry adala. Ny teny teto Andriamanitra hoe anio alina no alaina ny fanahinao, ho anizaka izay no harianao. Ohatra teny zany hoe na dia nahavory harena be atsika, tsy ampozina ny fiafaran'ny aitsika, tsy ampozina. Matoa ianao mbola mandre afatra androany, tiany tompo ianao zany mba hitodika amin'ilay tompo ny ainao Jesosy Kristy zany. Tiany tompo ianao mba hanala ny fijerinao eo amin'ny zavatra izay mety lo sy hopodika raha mipitso sy raha afaka pitso, fa hitodika any amin'ilay maharitra mandrakizay Jesosy Kristy zany. Io Jesosy teto efa nanao fanoharana ny 9:20 amin'ilay Lioka 12:12, toy izany aneo izy izay miary harena ho an'ny tenany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra, miary harena ho an'ny tenany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Mampalahelo ange zany e. Misy olona nge tena harena tsy harena ny eo am-pelatanany, fa saingy izao Andriamanitra mitazana azy tsy mba manana harena ho aminy io olona io. Zany ny atao hoe mahantra fatirana. Ary zany ambaran'ny Baiboly manao hoe inona moa izy ny soa azon'ny olona na hananany daholo ary zao rehetra zao nefa very ny fanahy, very ny ainy. Androany misaorany tompony amin'izay harena nomeny tompo anao, fa manomboka androany raisony fanapahan-kevitra, ny tena harena tsy miova mandrakizay, ny tena harena haritra mandrakizay Jesosy Kristy. Tianapaka eo amin'ny tokantranonao izy, tianapaka eo amin'ny fiainanao izy, tianjaka eo amin'ny tontolo ny ankohonana misy anao izy, te hifeny zavatra rehetra izy. Azany ny ambaran'ny Baiboly manao hoe izay misy ny harenao ny misy ny fonao. Dia jereo ary aiza ho aiza ny misy ny fontsika zao. Fa androany tena vahaolana ary vaovao mahafaly hiantoka ny mandrakizay ianao, ny fandraisanao an Jesosy ary ho ataonao harena maharitra mandrakizay. Eto moa Jesosy nampahery ary nampaherezana antsika ny tokantrano any, fa naseny Jesosy nitodika kely ny olona rehefa nampahery ny mpianatra izy hoe every ane hozy izy ny goaiky, reny anga hozy izy mba mamafina mijinja, reny ange hozy izy tsy manavatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra no mamelo laza na amin'ny fahasoavana. Andriamanitra no mamelo laza, mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo. Ohatra ny teteny hoe ny vorona tsy mba mamafina mijinja na mitaona ho any an-tsopitra, nefa dia mahazo anjara foana isanandro isanandro, tsy adinon'Andriamanitra foana isanandro isanandro. Nefa sika mihoatra lavitra noho izany. Ary havana malalo amin'ny tompo, atrakao ny lohanao akaro ambony ny fijerinao fa misy Andriamanitra ao an-danitra ao, afaka melolanao, afaka hiahanao, afaka hiantokanao, afaka hikarakaranao, ary afaka nasitrananao, ary afaka hitantananao, afaka hampandresy anao, afaka hitaizanao, ary afaka hampanantenanao le fitoerana tsara indrindra izay nampanantenainy dia ny fiainana mandrakizay zany.
Etem-pamaranana ry havana rehefa mijery an'izao zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika izao. Eny manerana an'izao tontolo izao. Miororo ny olona, matahotra ny olona, mierikerika ny olona, mitady vahaolana etsero ny olona. Any ka lasa tsy manana fiadalam-po intsony, tsy manana fitsarana intsony. Very le fatokindry. Any ka na dia kristianina efa nanolo tena ao an'Andriamanitra azy, dia ao anatina fakiviana, ao anatina fiemorana, ao anatina fametram-panontaniana amin'ny ho avy. Izany efa manana vaovao mahafaly ho zaraina amintsika tsirairay avy androany. Efa vitan'i Jesosy ny atinao teo amin'ny hazo fijaliana, fandresena miezinezina zany. Ny anjarantsika zany izao dia miaina amin'ny tenin'Andriamanitra sisa, ny matoky azy sisa, ny mino dia ny mandeha araka ny fitarihany. Mino fa tsy ho diso anjara amin'izany anjara fahasoavana izany ny tokantrano misy anao mandre amin'ny teny. Ny tompony tahantsika tsika hivavaka amin'izao fotoana izao, fa milohan'izay ity misy hira fanoloran-tena. Ndao irahantsika misy tononkira eo amin'ny écran eo, dia ndao irahantsika manandratra n'Andriamanitra, mandroso ao aminy, mitady azy ary indrindra manolo tena ho azy. Fandroany raha manolo tena ho azy ianao, ny fiainana eo am-pelantanany tsisy aharombaka mandrakizay. Dao ataontsika ity hira ity hoe je te donne mon cœur. Alléluia. Dao hiarahirany itsika rehetra ny tokantrano azy, ny ankonana rehetra. Tokantrano any ianao amin'izao ora sy fotoana izao, mety mandalo an-tsarotra ny tokantranonao, mandalo fahasahiranana ny ankonanao, mety mandalo tsy fahasalamana mihitsy aza ny tenanao, mety mitady vahaolana etsy seroa mihitsy, mety efa verevitra, mety efa kivy, mety efa mitanondrika ary tsy mahavavaka intsony. Fandroany tonga manatona anao Jesosy, tia hamonjy anao izy, tia hanafaka anao izy, tia hampitsahatra ny fanaintainana eo aminao izy, satria tiany ianao. Androany aza laviny zany, aza mietsetra mihitsy hoe mpanota be tsy mendrika ratsy tsy afaka ny anatona an' Jesosy satria be loatra ny fahalotoko sy ny fahotako. Jesosy fitiavana, Jesosy manatona anao androany.
raha azonao ataony mifona amin'izao ora sy fotoana izao, raha azonao ataony miaikeliko amin'izao ora sy fotoana izao, raha azonao ataony mibebaka eo anatrehany amin'izao ora sy fotoana izao, miaino anao izy, afaka andray ianao izy, afaka andray an-tanana ny momba anao rehetra izy, satria mahavita anao izy. Halleluja. Mivavaha amin'izao fotoana izao, ny ao atokantrano ao, aza jerena ny ao akaikinao fa ianao Jesosy mihitsy androany. Dao averintsika, je te donne mon cœur, Je te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. prends mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. prends mon âme, prends mon cœur, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Raha tena nivavaka marina ianao teo raha tena nanolo tena ho an'ny tompo ny fonao aza matahotra, aza manahy. Raha tena ny fona marina ianao raha tena nibebaka marina, raha tena niverina taminy aza manamelo tena intsony vao vela ny helokao ny anaran'i Jesosy. Olom-baovao ianao zao, mandehana dia aza manota intsony Jesosy. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra, arabaina ry ankorana isany fa mpanjakany Jesosy tsika, mpamela heloka izy, mpanafaka izy, ary mitondra antsika ho amin'ny fiainana vaovao izy. Tehirizo ny fanorantenanao, mbola itoy ihany ny fiarahantsika tahaka an'izao dao ifampitondra-bavaka mba ho tokantrano mahery ary tokantrano anjakan'i Jesosy any tokantranonao. Dia izay ny fiarahantsika reto amin'ny écran reto moa ny lahara-taroby sy ny mombamomba izao fanompona izao ho an'ny tompo irery ny voninahitra ny any ambaranay ety ampamaranana dia izao hoe mitoera tsara ao amin'i Jesosy fa efa ho avy izy mba ho isan'ilay ho tafakatra ane ianao sy ny ankonanao. Samy mitoetra tsara finaritra daholo tsika rehetra. Tahiny Jesosy daholo.